Kasika izay fandraisan'ny ekipan'ny Asaotra sy ny MIFA amin'ny fifananam-pirenena izay indrindra dia efa miomana moa izy ireo amin'ny izay manazava sy manome ny votoatin' izay fiomana izay indrindra. Ny tompon'andraikitra voalohany eo anivon'ny Ligue Analamanga. Melo izay aloha dia naraka ny fizarana vondrona eo amin'izay fedina ny tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny skajy vehivavy izay isika izay nitanterahana ny zoma tolakandro teo tetsy amin'ny foben'ny RTL Akorondrano ekipa 40 no andray anjara amin'izany faninanana izany izay hanomboka ny 12 septambra izao ka hatramin'ny 12 ny volana septambra. Ho tanterahana eto Antananarivo manomboka ny 12 ka hatramin'ny 12 septambra ho avy izao ny fedinan'ny tompondakan'i Madagasikara eo amin'ny taranja baolina kitra skajy zazavavy. Ekipa 40 avy amin'ny ligiparitra 4 no miatrika izany faninanana izany. Ny RTL Madagasikara no mpanohana ofisialy ity faninanana ity izay nanambara ny fahavononany amin'ny fampandrosoana ny baolina kitra skajy zazavavy eto Madagasikara. Ny fantatsika dia ny baolina kitra dia anisan'ny mpanjaka ny fanatanjahantena, anisany hoe bebaka findrina maneran-tany ary amin'izao fotoana izao dia efa mahazo vahana tsikelikely izany hoe baolina kitra zazavavy izany raha mijery ny vaovao maneran-tantsika ary matoky izay fa manana ny anjara toerany ihany koa Madagasikara anatin'izay baolina kitra zazavavy izay ary izay no anisan'ny nanosika ny RTL anohana an'ity fifananam-pirenena izay fedina tompondakan'i Madagasikara amin'ny baolina kitra ity. Ampanohana ofisialy ianareo misy inona zany natolotrareo an'le misy anjara inona ny anjara birikinareo anatin'le izy? Efa nisy ny fifanarahana ny fanaovana tamin'ny Fédération Malagasy baolina kitra ary ao anatin'izay dia misy zavatra maromaro izay entina nohanana ny baolina kitra vehivavy eto Madagasikara tahaka ny hoe ny amboara ho atolotra, misy ihany koa ireo sokajin'amboara isan'isany, ao ihany koa ireo enti-manana amin'ilay baolina kitra mihitsy izay ho atolotra ny Fédération Malagasy amin'izao mba ho tanteraka soamantsara ity fedina tompondaka eto Madagasikara ity. Ny zoma tolakandro teo no nitanterahana tetsy ny foben'ny RTL ny antsapaka amin'ity faninanana ity ka amin'ireo ekipa 40 dia nizara vondrona efatra. Napetraka ny Fédération mpikarakara ho mitarika isam-bondrona kosa ireo nahazo ny laharana efatra voalohany tamin'ny faninanana tamin'ny herintaona dia isan'izany ry avy any Boeny, Analamanga, Sava ary Antsinanana. Ifanitsana ao amin'ny vondrona ary ny Antsinanana ny avy any Ademo avy any Alotra Mangoro, ny Analamanga faharoa ary ny Askama avy any Itasy. Ao amin'ny vondrona B no misy ny Soma avy any Boeny sy zareo avy any Amoronmany ary ny FC Mapasi avy any Atsimo-Andrefana sy ny FC Atafa avy any Antsinanana. Ao amin'ny vondrona C no misy Analamanga voalohany, ny Prescoï ny Vakina Karatra, ny Asie S2A avy any Analanjorofo sy ny FC FA avy any Boeny. Ao amin'ny vondrona D kosa no misy ny JMA avy any Sava, ny Black Star avy any amin'ny Ligue ny Vatovavy Fitovinany ary ny FC AO avy any Diana ary ny Askif avy any amin'ny Ligue ny Haute Matsiatra.